Mifanindran-dalana amin'izay fankalazana tanterahany Peninsula izay dia nisy ihany koa ny fitaom-pivavahana lehibe no tanterahana tetsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina nentin'izy ireo nanehoana ny firaisan-kina sy ny fifankatiavana ity fotoana ity ary maro ny Peninsula nanotrona izany. Ny fampitona teny amin'ny kianjan'ny Mahamasina ireo Peninsula eto andrenivohitra io marainio hanatrika ny fanompom-pivavahana lehibe noho ny fankalazana ny fetiny Eid al-Adha. Fotoam-pivavahana ho fanehoana firaisan-kina amin'ireo Silamo manodidina roa tapitrisa izay manao dia be any Lameka amin'izao fotoana izao. Eid al-Adha moa zany fankalazana ny fanaovany Abrahama sorona ny zanany. Rehefa niran'Andriamanitra izy hanao sorona ny zanany dia navadik'Andriamanitra olona zany ka izay ny fankalazana izay ataony androany mankalaza izay fetiny Abrahama izay. Anatin'izay vanim-potoana izay zany misy an'ilay fanatanterahana fivavahana izay natao vao teo dia manarak'izay ireo 3 andro izay aty aoriana zany dia andro natao atsarovana be kokoa mihoatra nandiavan'andro sy anaovana sorona na ondry na osy na omby. Fianakaviana ray ary tsy mizarazara ny Silamo araka ny nambaran'ity imam ity. No mafisy nandritra ny fotoana fa natao hampandroso ny firenena sy hampivelatra ny maha-olona ary hampiraisy ny olona amin'Andriamanitra ny finoana Silamo. Nanamarika ity fotoam-bavaka ity ny fiaraha-misakafo. Mahatratra 200 ny mponina eto Madagasikara ireo mpino Silamo amin'izao fotoana izao.